Miandro mafy ny fanombohan'ny lalao maneran-tany ho an'ny baolina kitra ny akamaroan'ny mpity izany amin'izao fotoana izao. Samy efa miomakomana ao anatin'ny fiandrasana izany rehetra fa ny raisana aloha izany dia ny fikarakarana ny vata fahita lavitra ao an-trano ao ahafahana manaraka tsy tapaka ny lalao. Ny tsy manana izany kosa dia nanao ny tahiry kely ary tonga teny an-tsena teny ny vidin'ny fahita lavitra. Ny volana jona raha teo dia fotoana fividianana kojakoja tokantrano ny fisian'ireo fety samihafa ao anatin'izay volana jona izay. Misy ny fanadihadiana izay natao fanandrify amin'izay indrindra. Afaka enandro dia hanomboka ny Rusia ny fiadinana eo tompon-dakeran-tany eo amin'ny baolina kitra. Anisan'ny entana tadiavina rehefa tahaka izao ny fahita lavitra. Manao fihenam-bidy manokana ho an'ny rehetra ny tranombarotra baolay manomboka izao ka hatramin'ny faha 1.30 Jolay amin'ireo fahita lavitra LED mitondra ny marika Hisense. Izy ity raha teo izay sady misy antoka mandritra ny herintaona no ity marika ity ihany koa no mpanohana amin'ny fomba ofisialy ity fifaninana goavana ity. Araka ny efa fantatsika moa dia totosainana Rusia ny Coupe du Monde de football amin'ity volana ity izay marika Hisense ny mpanohana ofisialy. Izay marihana moa fa ny tranombarotra baolay ny représentant exclusif ny marika Hisense eto Madagasikara. Rehefa volana jona tahaka izao ihany koa dia maro ireo fety ankalazaina toy ny fetin'ny ray sy ny fetin'ny fahaleovantena. Misy ihany koa ary ireo entana natokana ho amin'izay fety izay. Rehefa volana jona tahaka izao dia maro samihafa ny olona tonga mandala tao aminay. Ao ny tanora, ao ny zokony, fa ny avy any amin'ny faritra ihany koa aza. Ny entana tena mahasarika ny olona mankatao aminay izao dia ny panneau solaire, ny synthétiseur, ny réfrigérateur, ny lecteur DVX ary ny fahita lavitra fisaka. Ao anatin'izany indrindra, ho fiarahan'ny falon'ny daholo be dia misy fihenam-bidy samihafa ny écran LED eto aminay manomboka izao hatramin'ny faran'ny volana Jolay izay samy misy antoka herintaona avokoa. Eny amin'ireo magazin baolay any Tomasina Bazary be etsy Analakely ampitany EPP, eny amin'ny arabe ny fahaleovantena ary eny Sorana ao anatin'ny trano Beseg izay ahita eo ampitan'ny firaisana dia ahitana ireo entana ireo avokoa.